Valomerabantsika rehetra indray raha afaka koa nahatratra ity andro anio ity hivavaka isika. Andriamanitra ranay be fitiavana, be indra fo. Andriamanitra izay tompon'ny fiainanay, mijery hatramin'ny atsipirian'ny fiainanay ianao ka omenay ny dera sy ny laza ny voninahitra. Amin'ity anio ity dia mbola sitraka ao Andriamanitra indray no andrenesanay ny sitraponao arak'izay hita amin'ny soratra masina. Koa mampahereza ny fonay, mampahereza anay tsiraray avy hiaino ny teninao masina. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo no angatanay izany vavaka izany. Amen. Nofinaina voalatra ho antsika ry havako. Amin'ity andro anio ity dia hitantsika ato amin'ny bokin'ny Joba 7:20, ny 5:20 hatramin'ny 7:20, vakiko amin'ny anaran'ny Tompo. Kanefa raha izao dia fantatro fa velona ny mpanafitra ahy, ka hitsangana any aparany eo ambonin'ny vovoka izy, ary rehefa levona ny hoditro izao simba izao, sady afaka amin'ny nofoko aho, dia ahita an'Andriamanitra. Eny, izao no ahita azy, ary ny masoko no hijery fa tsy olon-kafa. Efa matim-paniriana ny saiko ato anatiko. Raha hoy ianareo, andeha hanenjika azy fatratra isika, fa hita ao anatiny ny fototry ny mameloka azy, dia matahora ny sabatra ianareo, fa ny fahatezerana dia heloka mendrika ny hovalia-tsabatra, mba ho fantatrareo fa misy fitsarana. Ray masonao, manimasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ho ampitombona ao aminareo mandrakariva ry havako ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra raisy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Eto amin'ny ity mofinaina ity, Joba 7:20, dia hita fa tafakatra eo amin'ny faratapon'ny adi-panahy, ny fizahan-toetra, ny adin'ny fiainana izay manjo azy i Joba mpanompon'Andriamanitra, fa sady hiarana fakapanahy izy no indro mizaka fizahan-toetra maharary ihany koa. Zoim-pahoriana miatra manaina ny mpanompon'Andriamanitra no ny ratsy izay tsy nataony, ary ireo namany kosa etsy ankilan'izay dia manizingizina fa noho ny fahotany, noho ny fahadisoany, noho ny faharatsiana nataony Joba no mahatonga azy zoim-pahoriana lalina tahaka izao. Voatery am-panahy arak'izany ny mpanompon'Andriamanitra, dia i Joba izany manao fanambaram-pinoana lehibe hanamarinana ny fitondran'Andriamanitra ny fiainana. Arak'izany, andeha ho jerentsika amin'izao mofinaina izao ny fanambaram-pinoan'i Joba. Ny fanambaram-pinoan'i Joba voalohany dia manambara fa Andriamanitra mandresy ny fahafatesana. Hoy ny 5:20 malaza manao hoe, kanefa raha izao dia fantatro fa velona ny mpanafitra ahy, ary hitsangana any aparany eo ambonin'ny vovoka izy. Eo anatrehan'ireo loza marobe, fahaverezan-janaka, faharavam-pananana, zoinaretina hatrany an-tampon-doka, hatrany am-paladia sy ny maro hafa, izay niatra tamin'ny nofon'i Joba, dia vao maika manery ny saina amam-panahy ny ankehitriny, ny velivelona ataon'ireo mpiaramonina sy ny manodidina azy rehetra. Toa tsy nisy ny anteherana intsony Joba, fa zary lasa onjoonjony samy rery sisa no miatrika ny fizahan-toetra maharary manjo azy. Ambara eo amin'ny 5:30 hatramin'ny 7:20, fa na ny ralahany, na ny olona izay nahazatra azy, na ny havana, na ny sakaiza, na ny vahiny, na ny mpanompony, na ny ankizy lahy sy ny ankizy vavy, eny fa na dia ny vady andefy mandriny aza, dia tsy azo ny anteherana fa efa niala taminy avokoa. Toa ambara mihitsy arak'izany fa fahoriana miatra manaina, ary toa tsinjon'ny Joba fa
hiafara amin'ny fahafatesana mihitsy izao fahangiry firiny zao, ary ambara azy fa toa efa fahafatesana mivantana mihitsy. Eo natran'izany indrindra ry havako malala, raha makivy sy mandriso fanantenana avokoa izao tontolo izao sy ny manodidina rehetra, na dia andetika sy hitela ho amin'ny azan'ny fasana, de matoky Joba fa mbola misy fanantenana aorianan'ny fahafatesana. Tsy maintsy mbola isy mpanavotra, tsy olombelona no anavotra, fa isy mpanavotra, lay mpanavotra velona, lay mpanavotra mandresy ny fahafatesana, lay mpanavotra mijoro, mitsangana eo anatrehan'ny fahafatesana, lay mpanavotra hanitsaka ny fahafatesana. Toa tsinjon'ny Joba sahady lay fandresen'ny tompon'ny fahafatesana ny andro voalohany amin'ny herinandro sy ny fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo. Ambara ry havako fa nahariarin'ny Joba teto indray tao anatin'ny fanambaram-pinoana nataony fa tsy tompony teny farany eo amin'ny fiainany zanak'olombelona ny fahafatesana, tsy farany fiainana arak'izany ny fahafatesana, fa varavarana misokatra fotsiny ihany hiaonana amin'ny tompo lay hiaonana amin'ny tompo any amin'ilay fiainam-pahasambarana maharitra sady lehibe. Izany raha teo no fanantenana kristianina izay ambara sy ariary ato anatin'ity soratra masina ity. Ry havako malala, nambaran'ny Joba fa tsy ny fahafatesana ny tompony teny farany, fa Andriamanitra zay mampanantena ny fiainana ao aorianan'ny fahafatesana. De marina ny ambaran'ny apôstôly Paoly manao hoe raha amin'izao fiainana izao ihany no anantenantsika ny Kristy, de mahantra indrindra noho ny olona rehetra isika. Korintiana 1:7-20. Zao fanambaram-pinoana nataon'ny Joba zao arak'izany ry havako malala, de fanambaram-pinoana mitarika ny finoan'ny mpino rehetra ankehitriny, hanitsy ny fiheverana, ny fisainana, ny finoany ho aza manoloana ny fahafatesana. Ny fahafatesana zay fahavalo farany tsy maintsy ho resena, ny fahafatesana zay tsy maintsy ho lalovana, saingy tsy fahafatesana manana ny tompo teny farany eo amin'ny fiainany zanak'olombelona. Efa reson'ny tompo ny fahafatesana, efa Jesosy Kristy nitsangana teo ambony ny fahafatesana, Jesosy Kristy nandresy ny fahafatesana. Koa ny mpino koa zany, zay rehetra manaradian'ny tompo dia tsy maintsy hanana ny finoana fa manana fiainana ao ambadiky ny fahafatesana zay tsara lavitra noho ny amin'izao ankehitriny zao. Izy tompo mihitsy arak'izany no nandray ny adiny mpino ho ao aminy. Ko na de mafy aza ny fahafatesana, na de mafy aza ny fisarahana mantany, na de mafy aza ny fisarahana ateraky ny fahafatesana, de mifaly kosa ny mpino noho ny amin'ny tompo izay mandray an-tanana ny toyany ao ambadiky ny fahafatesana, ny fiainana ao aoriany. Zany no fanambaram-pinoan'i Joba hitantsika eto. Andriamanitra mandresy ny fahafatesana. Fa ny zavatra faharoa zay hitantsika ihany koa ry havako eto amin'ity soratra masina ity, ny fanambaram-pinoan'i Joba de maneho fa Andriamanitra mandray an-tanana ny hoavin'ny mpanompony. Hoy ny voalaza eo amin'ny 2:20 manao hoe ary rehefa levona ny hoditro izao simba izao, sady afaka minofoko aho, dia hahita an'Andriamanitra. Fanantenana ny amin'ny hoavy, fanantenana ny amin'izao fiainana izao, fanantenana tsy hanariana ny fahafatesana fa amin'ny fahavelomana ny fanantenan'i Joba zay hitantsika eto. Hoy ny ambaran'ny fanitsiana nataon'ny ery amin'ny foto-pejy ao anatin'ny Baiboly izay milaza manao hoe dia hitan'Andriamanitra amin'ny nofoko aho. Ary mbola manamafy ny ambaran'ny dikateny katolika amin'ity tapany faharoa amin'ny 9:20 de hoy izy hoe izao taolako mitafy ny hodiny de ny nofoko no hahita an'Andriamanitra. Manambara zany
fa ao anatin'izao fahavelomana amin'ny fiainana vatana nofamandra izao no ahitana an'Andriamanitra. De milaza zany fa ao amin'izao fiainana feno fahoriana miatra amin'ny taolana izao no mipotra lay Andriamanitra mamonjy. To fanomezantsiny sesilany no nasehon'ireo mpiaradia tamin'i Joba rehefa nozoim-pahoriana maro izy. To tsy narisy lahatra azy mihitsy ny teny izay nitenen'i Joba manao hoe moa ny soa ihany va no raisina avy amin'Andriamanitra fa tsy ny ratsy koa. De indro ankehitriny to tsy manana toky intsony manodidina azy, kanefa asehon'i Joba miariary eto fa na tsy hatoky intsony aza izao tontolo izao, na tsy hanatena intsony aza izao tontolo izao, na tsy mahandry an'Andriamanitra intsony aza izao tontolo izao, i Joba kosa de mbola tsy levona ny fanantenany. Ambarany fa raha mbola isy koa ny farany de tsy ho levona, tsy ho foana ny fanantenany. Na ny ampangazy avokoa aza ho mpanao ratsy ny olona rehetra, ny hevitra fa ny fanaovan'i Joba faharatsiana na fahotana na tonga izao loza maro samihafa miatra amin'izao, i Joba kosa dia marina mandrakariva ka niazona ny teny fikasany ka natoky an'Andriamanitra ary nino sy nanantena fa amin'izao nofony izao no ahitany an'Andriamanitra. No amarin'i Joba eto indray koa fa marina teo amin'ny fiainany ny faminaniany Abakoka manao hoe na de tsy mamotsina aza ny aviavy ary tsy misy voniny ny voaloboka, fa na de mandisy fanantenana azy ny olivo ary tsy mahavokatra ny sa, na de vonoina aza ny ondry eo amin'ny vala ary tsy misy omby ao amin'ny fahatra, nefa izao de mbola hifaly amin'ny Jehova ihany sy ravoravo amin'Andriamanitra ny famonjena. Hoy ny Abakoka 3:7 sy ny 8. Vokany ry havako malala, noho izany finoana sy fanantenana lalipaka niorina tao amin'ny Joba izany, de no amarin'Andriamanitra teo amin'ny fiainany, teo amin'ny fahavelomany, ny famoneran'Andriamanitra mihoatra lavitra noho izay fiainany teo aloha. Ho ny ambaran'i Joba 2:2, ny 2:20 manao hoe ary Jehova nitahy ny hafaran'i Joba mihoatra noho ny voalohany, de noneran'i Jehova Andriamanitra ny ondry amanosiny, ny biby fiompony, de noneran'Andriamanitra ny zanany ka zarina azo zanaka 7 mianadahy tsara tarehy lavitra noho ny teo aloha izy, ary tsy misy ho tahaka zany teo aoriana. Noneran'Andriamanitra ny fiainany ka namitombon'Andriamanitra, mbola nomen'Andriamanitra 270 taona tao aorianan'izany izy. Ry havako malala, mety zoim-pahoriana ianao ankehitriny ka milaza fa tsy misy ho anao intsony ny fiainana. Mety kivy sy ketraka noho ny fahitana ny fiadanany ratsy fanahy. Zao ny tsarovo ry havako malala, afaka manova ny mangidy ho mamy eo amin'ny fiainanao Andriamanitra, afaka manova ny ratsy ho tsara eo amin'ny fiainanao Andriamanitra, afaka manova sy mampitsimbadika ny tontolo-piaina eo amin'ny tantaranao Andriamanitra, afaka manova ny tantaran'ny fiainanao Andriamanitra. Fa saingy zao, manana fahatokiana lalipaka, manana fiorenana finoana tsara tahaka izay nananan'i Joba, de ho hitanao fa hakasika ny fiainanao Andriamanitra, hanova ny tontolo-piainanao, andeha amin'izay izorany fonao ianao. Ry havako malala, fanambaram-pinoana lehibe nataon'i Joba eto amin'ity soratra masina ity. Fanambaram-pinoana manambara fa na ny fiainana ankehitriny na ny fiainana ho avy de samy afaka idiran'Andriamanitra amin'ny vantana. Fanambaram-pinoana izay samy manambara fa na ny fiainana ara-panahy na amin'ny fiainana ara-nofo de afaka ho hatsarain'Andriamanitra. Ny ilaina amintsika ry havako dia ny fahatokiana feno tahaka izay nananan'i Joba. De ho aminao ry havako
zany fanambaram-pinoana mezinezina izany fa ho an'Andriamanitra irery kosa ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra rainay izay ny an-danitro dia misaotra anao zay noho ny fahatakaranay fa Andriamanitra mitsinjo ny fiainanay ara-panasy ara-nofo amin'izao ankehitriny izao sy amin'ny ho avy ianao. Fantatray fa Andriamanitra mitsinjo ny momba anay mandrakariva ianao. Koa indro izay Tompo mametraka ny adinay eo anatrehanao. Izahay angina fa ianao no hiady dia matoky ny fitondranao ny fiainanay izahay. Mivavaka izahay ry Andriamanitra rainay eo anoloan'ny adi-panahy, adi-tsaina, ady ara-nofo, ny fizany toetra maharary sy mangidy zakay ny mpanomponao tsiraray avy izay miaino anao ankehitriny, nitondranay ny ady ny fiainan'izy ireo. Tompo zoim-pahoriana, Tompo mandalo fizaham-toetra marary ireo mpanomponao entinay fa ataovy mahatsapa fa tsy ny soa ihany ny raisina aminao fa ny ratsy koa. Kanefa ianao n'ilay Andriamanitra mahalala ny hevitra heverana anay dia hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza, dia mitondra ny fiainanay manontolo na ho soa na ho ratsy, na ho mamy na mangidy, tsy hiala aminao zay ary mametraka ny finoanay eo anatrehanao. Ianao Jesosy Kristy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay ka hanananay fanantenana ny amin'ny farany. Dia mivavaka manokana izay ho an'ireo mpanomponao marobe izay miady amin'ny fiainana, miady amin'ny aretina, miady amin'ny asan'ny maizina, ny asan'ny satana samihafa ankehitriny. Tompo, ny anaranao masina, anaranao lehibe, ny anaranao tsy toa, izany no tonononay ka tsy hanan-kery, tsy hanam-pahefana ny asan'ny maizina rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Dia ho anao ny dera sy ny laza ny voninahitra. Amen.